Nanamafy kosa ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmeria omaly fa misy tokoa ny fangatahana vola izay nataon'ny zandarmeria ho an'ny senita hoentina natanterana ny asa fiarovana mialoha mandritra sy aoriana ny fifidianana. Fanadihadiana kosa irana amin'ny Claudia Rasolson eo amin'ny sariny Mamy Rasoanaivo. Nisy tokoa ny dinika natao mikasika ny filana samihafa mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana ary nampafantarina ny senita izany. Raha ny fanamariana izay noentin'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmeria raha nanontaniana mikasika ny resaka 420 miliara izay nangatahan'ny zandarmeria ity farany. Misy io zavatra io fa tamin'ny herintaona zany dia misy hoe samia manao ny besoin ny entité rehetrarehetra mikasika ny fiatrehana ny fifidianana. Nisy dinika niaraka tamin'ny CENI zany dia nandefa ary zay nampivoriana ny tompona raikitra tato anivonay hoe ataovy ary zany fa hoe ahoana ny fandinianareo an'io dia nataony le izy dia zay ngamba le chiffre teneninao ty fa tsy dia atao tsaiko loatra le izy hoe ohatrinina marina moa izy fa misy zay zavatra zay ary tsy zavatra nataotao fahatany zay fa niarana midinika hoe samy miexprimer ny besoin. Nanamafy ity farany fa mety tsy asana ireo bureau mpifidianana rehetra ny mpitandro filaminana ka isy arak'izany ireo quartier mobile izay hofanina mba hanampy amin'ny fitandronan'ny filaminana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana.